Zavatra rehetra nataon'ny fanjakana dia filambany tsy filanakisa ary mifanao izay fahasarotana samihafa ho amin'ireo kandida ampifaninana aminy amin'ny fiatrenany fifidianana ben'ny tanàna ny 12 Desambra 2024 izao. Ny antsoin'ireo mpanaradia azy ity ao anatiny antoko kitana ity fa mila mailo sy manaramaso no vahoaka mba atsisi ny paikady maloto samihafa. Ady baolina farany ity fifidianana ben'ny tanàna ity izy kanefa dia miezaka hatrany eo anivon'ny fanoherana manara-dalàna mba ahafahana miara-manatanteraka sy miatrika izany fifidianana ben'ny tanàna izany. Ny faneho-kevitry Etabera Christian mikasika izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanotsaina ny tanàna izao. Zany foezika mibagnotokana izy e zavatra rehetra izay nataon'ny fanjakana zany na ordonnance na sy ordonnance io zany amin'ny fomba fahitana zavatra fanoherana dia filakisa filambanina amin'le fatahorana sy fanagnagn'olo aloha le crédibilité fa sy eo dia zay olana io ohariko amin'izany fotsiny zao raha va zay avy aty amin'ny fanoherana io moa zany sy zahay ihany agnaty amin'ny fanoherana fa tout le monde amin'izao efa RMDM daholo fa miseho amin'ny endrika samihafa fotsiny izy egny mety iseho amin'ny endrika indépendant izy tsy makatoa an'le fifidianana le fitondram-panjakana fa tout le monde zany dia route ben'ny mpanohitra ao démocratie daholo amin'izao ka hoy izy ao hoe manontany ianao ahoana ty endrika amin'ny alabato amin'ny ordonnance ty eo zany gn'agnatagnana zany sahady na agnaty amin'ny administration satria misy tegna ny candidat regny ane agnatin'ny agny mba hagnara-maso tsara ohatran'izay avao koa vahoaka aty amin'ny comité de soutien zany aty amin'ny rafitra aty amin'ny fokotany sy ny aty amin'ny commune zany miakatry agny zany io zany fomba hoentin'ny fanjakana io zany efa hoentina ampandreseny le candidat ohatrany tamin'ny présidentielle ohatrany tamin'ny législative teo zany nazahoanan'le soi-disant maronisa zany ka hoy izy ao hoe eto zany dia efa magnetagny sady ho an'ny fitondram-panjakana ity zany ady baolina farany io fanakisakana amin'ny endriny maro zany ohatran'izany zao hoe ny ray aman-dreny Flora Valimarana avy aty amin'ny fanoherana doyen avy ao amin'ny présidence ny firaisakina io zao dia efa tsy mety azonao kanefa moa araina sy maintsy manaraka an'le ara-dalàna ihany aloha zay hatreto raha mbola misy ny azo zay atao aty amin'ny fanoherana dia inona le ara-dalàna satria rehefa tsy afaka mandasaka le loalista dia tsy maintsy mandasaka manoloolo zany dia ho atolotsinay zany olo androany farafatarany izay narapisy dia io zany no candidat ao amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra zay renivohitry Madagasikara ka eto zany dia magnetagna magnerana ny Madagasikara sy nytony misy ny candidat ny firaisakina zay sisy firaisakina ka misy collectif agny na tsisy collectif rehefa hitanareo le fa indépendant pro fanoherana le izy avy ataoko avoaka malagasy magnerana enosy zany satria ady iombonana efa noherana jadony satria efa tena sisy fakahitana zany jadony eto